Faly manolotra ny arahaba indray izay sy santatra amin'izao maraina mahafinaritra be izao mibalika ny masoandro ary raha rivariva kosa nanarahanao fandarana madimasy dia manahoana daholo ny toetra tokony hananany mpitondra firenena no lohahevitra ho resantsika amin'ity herinandro ity tonga dia ovakinay avy hatrany ny fanontaniana tao amin'ny page Facebook. Araka ny tenin'enso teo dia ny toetra tokony hananany mpitondra firenena eto amintsika no lohahevitra voisika amin'ity herinandro ity. Misy fanontaniana efatra napetraka atao amin'ny page Facebook ny Madimasy. Voalohany, inona ny toetra fototra tokony hananany mpitondra eto amintsika? Faharoa, ho anao, inona avy ireo asa mavesa-danja araka ny filana mankatakin'ny vahoaka tokony ho tanterahan'ny mpitondra? Fanahoana? Fahatelo, afaka afangaro ve ny politika amin'ny folo alan-dahy sy ny finoana raha te hilatsaka fanjakana tsara tantana? Farany, afaka mitondra an'ity Madagasikara ity ve ny vehivavy? Toano ary ny hefitrao. Mariako kely fa na ny fanontaniana napetraky Madimaso na ny valitenina alefatsika taty dia lava be daholo. Dia zarainay anankiroa zany fandarana amin'ity herinandro tsika hiresaka ny fanontaniana voalohany sy faharoa dia amin'ny herinandro manaraka ho resantsika indray ny fahatelo sy ny fahaefatra. Inona ary no toetra tokony hananany mpitondra firenena eto Madagasikara? Ho arahantsika avy hatrany ary vidéo rehetrarehetra mamaly an'izay. Toetra tokony hananany mpitondra eto amin'ny firenentsika dia mahay mijery an'ireo sahirana izay tena atao hoe mila fanampiana amin'izao fiainana sarotra izao, satria ao anatin'ny fahasahiranana mafy tokoa ny olona amin'izao ny vahoaka zany amin'izao anakaiky an'ireo madinika. Ny toetra hananany mpitondra zany eto amin'ny firenentsika dia manana toetra tsara izy mijery ny vahoaka madinika aty ambany aloha izay vao miakatra any ambony, satria avy amin'ny vahoaka miakatra ny vahoaka mifidy azy ary vahoaka koa Mba tokony hijery majinika dia tokony hijery ny sahirana, hoe tokony hijery koa vidim-piainana sy ny lafiny rehetrarehetra fa tsy dia variana mitondra ao ambony eo fotsiny. Ny toetra tokony hananany mpitondra amin'ny firenentsika dia tokony mifandray amin'ny vahoaka izy, mijery fotany zavatra misy rehetrarehetra, tokony tsy ho kitena hoe inona daholo ny zavatra mety amin'ny vahoaka sy ny ao amin'ny firenena. Toetra tokony hananany mpitondra eto amin'ny firenena dia ny voalohany indrindra aloha ny fahatsoram-po dia ny toetra hitondra ao amin'ny fampivoarana sy fampandrosoana ny firenena, izany hoe tsy ny firenena ihany fa ny vahoaka izay tarihany zany. Ny toetra tokony hananany mpitondra tsy mifidy hoe iza dia mpitondra eo, fa ny toetra tokony hanana zany dia toetra hoe mendrika tokony hoe filoha zany. Somary azavaiko kely dia hoe mendrika eo amin'ny lafiny rehetra zany mba hoe olona mba azo ampiseho vahoaka raha izay olona tsy mahamenatra zany. Dia faharoa manarak'izay olona mahay. Le fahaizana eto moa zany tsy voafetra hoe tsy maintsy mahay an'ity fa mba farafarasiny olona mahay mandeha décision, olona manasina lamosina zany. Dia amin'ny teny vazaha moa izy hoe honnêteté, olona tokony mba honnête dia izay zany tsara indrindra honnête amin'ny lafiny rehetra mba ahafahan'ny malagasy maneho hevitra dia ahafahan'izay olona mitondra mamolavolana hevitra malagasy dia maka décision par rapport amin'izay. Anisan'ny amaolom-pirenena dia tsara misy toetra fototra zany tokony hanana amin'ny mpitondra eo amin'ny firenentsika malagasy. Izay hoe anisan'ny tena hoe mavesa-danja indrindra zao ohatra amin'izany no hoe eo amin'ny resaka fitiavan-tena zany, satria amin'ny mpitondra ny firenena dia ilaina ny zavatra izay toetra tsy ho tetena izay, satria resaka fiainam-bahoaka no hoentana izay tsy kilalao zany mazava ho azy fa dia mitaky izay zavatra ny voalazako teo aloha izay zany. Ny toetra tokony hananany filoham-pirenena dia olona matahotra an'Andriamanitra, olona tia mianatra olona dia afaka hientitra ny fanapahan-kevitra dia tsy mahatombola. Ny asa mavesa-danja tokony takiany filan'ny vahoaka dia ny fandriam-pahalemana aloha voalohany indrindra, satria raha
raha tsy milamina ny fiainana vahoaka dia mila firafitanana ny olona dia ny olona rehetrarehetra koa mpamboly dia tokony amboly daholo zany olona rehetrarehetra dia ny fanamboaran-dalana koa zany tokony lara-pahamehana satria na amboly ary ny olona mokatra tsy afaka hivoaka mihitsy mivokatra raha ratsy ny lalana. Toetra tokony hanana mpitondra zany azafady dia olona tokony manam-panahy aloha, manam-pitiavana indrindra manana ny fitiavan-tanindrazana izay misy azy. Tsaratsara nanam-pitondra dia ny fahaizana miara-miaina amin'ny vahoaka madinika. Mpitondra aloha zany mila manana fahatsapana zavatra iainan'ny olona ety ivelany fa tsy voatery hoe ny ao anaty birao na ny any avoloha na ny manodididina ihany fa mila mahatsapa ny fiainan'ny vahoaka madinika ety ivelany. Ny toetra mendrika tokony hanana mpitondra tokony atao ohatran'Andriamanitra dia tia firenena. Ny fototra mamaika dia mitazona ny maizy azy dia ohatra raha itsika eto Madagasikara zao dia mitazona malagasy atsika dia mitazona ny kolotsaina sy ny kolorehetra izay misy eto Madagasikara. Ny asa fototra maika tokony atao dia fiaraha-miasa miaraka amin'ny eny anivon'ny fokotany manomboka eny amin'ny fokotany miakatra makany amin'ny commune sy ny birao hafa. Zany hoe ny eny amin'ny fokotany zany no tena hoe ilaina irahana miasa kokoa satria eny manakaiky ny vahoaka. Ny asa fototra maika atao amin'ny fitondrana aloha raha eto Madagasikara dia hita zao fa malagasy mihitsy miasina donc noho izany mila averina mihitsy zany ny fomba malagasy zareo ara-kolotsaina mila amboarina koa ny ara-tsosialy ny ara-ekonomika. Ny asa maika fanamboarana ny lalana dia fijerevana fitom-piainana satria miakatra isan'andro fitom-piainana. Finiavana, fahamarinana, fanetrentena sy fahasahiana. Zay zavatra izany. Raha tsy misy in'io, sarotra ilatsaka hofidina satria tsy ho anao no hitady hofidina fa ho an'ny be sy ny maro. Zay rehetra olo voafidy tokony ho tsapany fa ho an'ny vahoaka ary ianao olona iray ny olona maro be matoky anao dia sanatria mandiso fanantenana anao ny vahoaka maro be natoky anao tianao mampalelo zany satria raha miala amin'ity tany ity aho na ianao na isika rehetra miaino izao fandarana izao mba tokony mamela soa ho an'ny taranaka, mamela soa iombonana ho an'ny tandrazana fa tsy hoe nangorony karena ho an'ny tenanao ihany. Dia inona ohatra araka ny hevitrao ny andraikitra voalohany tokony atao rehefa tonga eo amin'ny fitondrana io izy? Tokony mijery ireo malagasy sahirana indrindra ary tokony tenenana mazava tsara satria izao ny fiainana lasa sarotra ary betsaka mandainga, mangalatra, mamitaka satria ho izy zao ny fiainako zao le fivelomako zao ka dia mba tsy angalatra intsony, mba tsy amitaka intsony aleo manao carte sur table andao sy izao manoko izao dia manaza anareo zahay, manaza ny tenanareo, manaza ny zanakareo sika ianareo olom-pirenena feno andao omena asa anareo dia be azo tsara zanakareo ary miraisa anjara andraikitra anatin'ny fiarahamonina anatin'ny fokon'olona misy anareo. Zay tokony atao satria olom-pirenena daholo hatrany farany ambany ka hatrany farany ambony fa aleo manomboka amreo zay atao hoe ny angarany vintana na hoe adino ny sasany na avelany sasany anivelany fiarahamonina aleo izy io no tokony karakaraina voalohany am'izay dafa hoe olona feno koa izahay manana tanjona koa izahay am'izay satria ny olona tianay manazanay. Satria lava be ny commentaire nataonareo tao anatin'ny page Facebook mamaly an'ity lohahevitra ty hoe inona ny toetra tokony hananany mpitondra firenena lava be ohatr'izany mazoto be nareo dia omena vahana manokana izay commentaire izay androany tsy asim madimaso minitra reportage aloha.
dia tadiny efa fa efa mivoaka amin'ny page Facebook Madimaso ny loha-hevitra antsika amin'ny herinandro manaraka fa tadio koa fa amin'ny herinandrotsika dia mbola hiresaka nyty loha-hevitra ty ihany zany hoe le fanontaniana roa farany izay fifandraisana amin'ny resaka politika finoana sy ny folo alin-da ary ny hoe afaka mitondra nyty firenentsika ity ve izahay vehivavy. Oulala mafana be zahay eto reto daholo ary ny commentaire ozy izy seny Victoria Razafindratsimba olona matahotra an'Andriamanitra no tokony hitondra firenena tsy mpiainana sy manam-pahaizana mikatsaka ny tombontsoan'ny be sy maro ary mahay miaino. Jessica Rasata dia miteny hoe ny toetra tokony anana mitondra hony dia tsy tia vola sy matim-boninahitra tsy tena lalana koa mila amboarina toy izay koa fitim-bary. Falora be fara olona manana tahotra an'Andriamanitra sy sa manao fanambaram-pananana alohan'ny fifidianana no tokony hitondra firenena mahay mizara andraikitra amin'ireo atoko politika hafa mba hisian'ny fanjakana ary olona sa miatrika ireo vahiny ary mijoro fa tsy amidy hony Madagasikara. Iaingo Saloy Arinivo kosa dia miteny hoe mila manana etika hony izany mpitondra antsika izany tsy manao kolikoly mitazona ny teniny mena izany hoe tsy amin'ny propagandianty no miteny izay tia nytenenina dia avy eo tsy atao akory tsy manao fanararotam-pahefana manana fahaiza miaina ary manana fahaizana ilaina amin'izany zany hoe diplôme sy compétence. Yvon raha tsy mazoa ny olona tokony hitondra firenena ve olombelona mahasasa manao dictature amin'ny rariny sy hitsiny olona mahatsapa tsara fa any malagasy ray manontolo Madagasikara. I Rafiravy indray dia milaza fa hoe tokony ho fitaratra ho an'ny vahoaka ozy izy ny mpitondra firenena manaja lalàna ary mampiatra izany amin'ny tombontsoan'ny vahoaka amin'ny maha malagasy dia tokony tombontsoan'ny mpiray-tanindrazana ny loha laharana tany mpandrara ary misy fanabeazana. Mamsonaina Andrianjafy amiko izy izy fiompiana sy fambolena no loha laharana malagasy dia 20 isanjato no tatsa noho izany dia ny lalana ny tokony amboarina voalohany hivezivezen'ny vokatra sy ny olona fampandrosoana maharitra fahaizana mitantanareo arena voajanahary sy ny arena kibon-tany tozary robarobain'ny vahiny sy ny olombitsy ankehitriny fandaharam-pianarana mazava sy mampandroso ny sehatra teknika. Idray Andre Mahery kosa dia milaza fa hoe ny toetra tokony anana ny mpitondra fanjakana ozy izy dia ny fiainana ara-teknika amin'ny maha olona ohatra ny famoronana arakasa ny famoronana zavatra amin'ny arena kibon-tany ny fanerenana 4 hiasa ny tandrify azy manadio ny tanàna manadio ny tatatra omena transazy azy izy fampidirana ny orinasa koa tsy ovaovaina ny didy amandalana. I Herinarivo kosa dia milaza fa hoe tokony anana toetra ray aman-dreny malagasy manontolo ny mpitondra fanjakana na ireo mitovy ferahana aminy na tsy mitovy izany hoe ny ray aman-dreny dia mitsinjo ny zanany tsy ny ankehitriny ihany fa noaviny zanany koa na teo ary amin'ny fitantanana ny fananam-panjakana dia tokony aseho ny maharay aman-dreny azy izay ariary mivoaka ny kitapon'ny firenena dia tokony ho tombontsoa mivantana ho any amin'ny vahoaka. Ankoatr'izay dia tokony manana toetra ny mpitaridalana ihany koa izy izany hoe miara mizaka izay fahorian'ny malagasy mialoha lalana amin'ny tolona rehetra atao ary maneho fihetsika sy fitondran-tena mendrika ho fakataka. Araka ny teniko teo dia efa misy loha-hevitra vaovao be ao amin'ny page Facebook ny Madimaso izany hoe manana fotoana lavalava kokoa isika amaliana an'ireo fanontaniana ireo afaka ataotra izany indray fa tsy maninona. Mazotoa foana mandray anjara dia farana indray ny fandaharana mametraka ny velo mahafinaritra izay santatra dia manome fotoana anareo indray amin'ny herinandro manaraka mbola tanatin'ity loha-hevitra momba ny mpitondra firenena ty ihany. Dia aza tia fa isan-kerinandro eto amin'ny Madimaso teny ianao tensika. Aza tia ny manaraka ny fandaharana Madimaso ny alatsinainy ny alarobia ny zoma ary ny asabotsy eo amin'ny fahitalavitra mahazatra anao. Misy loha-hevitra isan-kerinandro eo amin'ny page Facebook ny Madimaso izay azonao valiana amin'ny alalan'ny vidéo na sary na commentaire. Ny valiteninao dia afaka alefanao MP amin'ny page Facebook ny Madimaso na mailaka amin'ny alalan'ny madimasotv@gmail.com.